Manonona ny shalom ny fahasoavan'ny tompo Jesosy amintsika rehetra mpanaraka ny pejindray tonona ny fiadanan'Andriamanitra tsy toa izay noentiny tamin'ny alalan'ny sanan'ilay tokana Jesosy Kristy tonona amintsika rehetra izany. Shalom raha lasy-ranabavy. Mafana dia mafana indray ny toedrara ny tontolo politika sy tontolo mpiainan'ny malagasy andavanandro. Isika rehetra dia mahafantatra fa mafana foana ny fiainantsika zanak'olombelona. Izay le hafanana izay dia tsy ilay chaleur avy amin'Andriamanitra tsy toa, tsy ilay hafanana avy amin'ny soratra masina. Tsika rehetra dia mahay an'izany, na isika mpandala ny soratra masina, isika zanak'Andriamanitra, na isika tsy zanak'Andriamanitra. Expérience eo amin'ny fiainana andavanandro no asongadiko ao anatin'izay. Sika rehetra amin'ny zavatra izay ataontsika dia mitaky hafanam-po. Za zao mizara aminao eto hatreto ary mbola angatahako amin'Andriamanitra tsy toa ny hery, ny autorité important be zay any fahefana ny amin'izay fizarana izay, dia misy hafanam-po ao anatin'izay. Dia izay indrindra no hitondrako sasy teny amintsika hoe mafana, mafapana ny andavanandro mpiainana malagasy izay efa mafana foana selon ny toe-javatra misy sy iainany. Misaotra ny tompontsika, misaora ny tompo ianao satria ny hafanam-po izay ampitoeriny ao anatinao, ao anatintsika, dia mahatonga antsika misaintsaina foana ny sitrapony. Ny hafanam-po izay ampitoeriny ao am-ponao sy ao atokantranonao dia mbola ahafahanao manana moyen, ahafahanao manana hery, ahafahanao manana fisainana mifanandrify amin'ny sitrapon'Andriamanitra ka mahatonga anao misakroche, misaringotra, mahasaringotra, mahatonga anao mbola tafajoro ao anatin'izany tension, tosi-dra, ao anatin'izany hetsiky ny maripana mafana dia mafana izany. Alleluia. Ny vaovao farany rentsika dia hoe voasambotra ny sénateur teo aloha, Madame Olga dia mandat dépôt izy dia avy hatrany dia déféré ao amin'ny fonjanantany mora. Dia nisy ny dossier izay nafahana ny accusé anazy ka nanaovana inculpation any Madame Olga izany, ex-sénateur teo aloha, dia resaka abus de fonction. Tsy dia fantatro ny fahamarinana an'izay za tsy mahay politika, za tsy niara-niaina taminy, fa par rapport amin'ny vaovao mikoriana sy ny vaovao misy no akatsika lesona sy hanasongadianantsika ny sitrapon'Andriamanitra, andraisantsika message avy amin'ny baiboly, avy amin'ny soratra masina, avy amin'Andriamanitra tsy toa sy Jesosy Kristy zanany. Dia ny amin'izay resaka abus de fonction zay dia samy manana ny version any daholy hoe nisy tao anatin'izy fonom-bola, ataoko entre parenthèse, tamin'ny fonction any, dia nisy an'izay abus izay tamin'ny conseiller
tamina conseiller municipal anankiray tao Antsirabe sy ny sisa bedabe tsy fantatro sa manana ny version any toko anaty fonteny zay fa za tsy hitanisa sy anao détail an'izay fa ilay sitrapon'Andriamanitra ho asongaditsika mifanandrify amin'izay no tena ivom-pizarantsika message ampitaitsika ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra sy efa fifampahirizantsika eto foana ho tsika rehetra zay efa mpanaraka ny pejy voasambotra izany i madame Olga dia samy manao ny réaction na daholo samy mitondra preuve ny andaniny sy ny ankilany araky ny lalàna tsy araky ny lalàna abus de pouvoir fanaparam-pahefana dia samy miteny ao daholo araky ny fietsem-pony avy dia ao misy ao ny sasany zay tafateny ratsy mihitsy ao ireo zay miaccuse ao ireo zay manambanimbany ao ireo zay sy ny sisa bedabe hatrany amin'ny dénigré. Alléluia. Tsy misy sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Tsy misy sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Fa izay événement misy izay, misy voasambotra, nisy ny fisamborana, nisy ny sambotra, dia za manokana dia mampita message amintsika hoe ary manaitra antsika rehetra mitsoka trompette zany hoe araky ny sitrapon'Andriamanitra ve ny fisamborana. Raha midina ambanimbany kely dia hoe araky ny lalàna ve ny fisamborana. Dia midina ambany ihany araky ny rariny sy ny hitsiny ve ny fisamborana. La réflexion ny ampidiniko ary tena hoe ataoko à terre teratera be ny fanazavana sy ny question iza no ao ambadiky ny fisamborana, tombotsoan'iza ilay fisamborana, tombotsoan'ny vahoaka valala be mandro ve, tombotsoan'ny fiarahamonina ve, tombotsoan'ny firenena malagasy ve, misy tombotsoan'Andriamanitra ve. Tiako noho ny manamarika amintsika fa ny zavatra rehetra izay ataontsika ety amin'ity zao tontolo zao ity, na ny asa fanompoantsika ary na ny conviction atsika hoe za dia hivavaka, za dia hidera, za dia hiappartenir amina religion ohatran'izao na sy ny sisa bedabe, za dia hanao asa soa etc dia tsy misy tombotsoan'Andriamanitra ao anatin'ireny. Andriamanitra maha Andriamanitra fitiavana azy sy maha Andriamanitra fana azy dia nandefa ny zanan'ilay tokana tsotro zao izy amoro agape sans condition, tsy misy fepetra. Zay le hoe Andriamanitra dia fitiavana fa tsy mitady tombotsoa mihitsy izy tao anatin'izany. Zay ilay amoro inconditionnel. Kanefa mafana dia mafana ho iaho any toetra raha mafana dia miaraka amin'izay maripana izay ihany koa dia misy ny réaction asoa. Tsika malagasy dia olony fo aingana be ny réaction, tsy tanisan'izany tsony isika satria misy zavatra mamoetra be da be tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra ao anatin'izany. Fa ny question mipetraka nefa dia hoe mifampitohy an'le nambarantsika teo hoe ara-dalàna ve araka ny rariny sy ny hitsiny ve, iza ny ao ambadika, iza ny manana tombotsoa, iza ny mampisambotra, iza no kendrena manokana. Ny tsy azontsika ialana aloha sy ny tsy azontsika iodivirana dia mazava ny voasoratry ny lalàna constitution, za tsy mahay lalàna, nul n'est censé ignorer la loi. Na izaza ao ary nul n'est censé ignorer la loi. Zany hoe lalàna dia miatra amin'ny olona rehetra
na olona atao hoe any ambany volo be tsy nahita fianarana ary mialatsiny amin'izay teny izay atao contre parenthèse tsy tokony izy tsy ahita fianarana izany ntsony a tahaka an'izay ihany koa hoe tsy tokony izy tsy ahalala ny sitrapon'Andriamanitra izany intsony. Nul n'est censé ignorer la loi. Tsy excuse zany hoe tsy fantatry zany aza mangalatra zany, tsy fantatry zany aza mamono olona izany, tsy fantatry zany hatrany amin'ny sujet antsika hoe abus de fonction izany. Za tsy momba ny atsy na momba ny aroa fa ezaka tsika hanasongadina ny sitrapon'Andriamanitra. Voatsy ela dia nanao fanambarana ny folohan'ny ACC fa hoe tsy azo ataony manaratsy ny didim-pitsarana, ny didin'ny ACC, ny mpitsara tsotra na ny mpitsara toeto. Amin'ny ankapobeny kosa aloha dia tsy tsara ny manaratsy, tsy tsara ny manaratsy pour rien, tsy tsara izany satria misy atteinte à la dignité humaine. Miresaka fizika attaque personnelle manaratsy tsy tsara izany ary tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra satria Andriamanitra dia tsy namorona zavatra ratsy, tsara avokoa. Mamaky ny Genesis isika andro voalohany, andro faharoa, andro fahatelo, andro fahaefatra, andro fahadimy, andro fahaenina dia hitan'Andriamanitra fa tsara izany, tsara avokoa. Amin'Andriamanitra tsy misy zavatra ratsy. Zany hoe izay le hoe tsy azo ataony manaratsy izay dia manome image ny asa tanan'Andriamanitra, ny voninahitr'Andriamanitra. Fa ny question mipetraka nefa dia hoe manaratsy tokoa ve sa milaza ny marina? Important be izay question apetrakitsika izay. Ny pejy dia misy fotoana isika eto milaza ny sitrapon'Andriamanitra mifanitsy amin'ny karazam-pahotana be da be isan-karazany hoe izao no tsy araky ny sitrapon'Andriamanitra dia milaza ny fahamarinan'ny soratra masina isika mifanitsy amin'izay. Dia ozy ny olona hoe aza mitsara mba tsy ho tsarainy, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, zay vao manala ny sombikazo eny amin'ny mason'ny rahalahinao, zay tsy nanota taminareo anao kitorabato azy, sy ny sisa be da be. Dia izay zavatra izay toy ny hoe mitovitovy amin'ilay fanambaran'ny filohan'ny ACC hoe atao contre parenthèse izay mitovitovy hoe ny didy tsy azo ivalozana dia sy ny sisa ka iny didy iny dia tsy azonao atao no mikritika be fahatany an'iny tsy azonao atao no hatrany hatrany. Fa ny zavatra tokony ho jerentsika ifotony zany dia ny hoe araka n'ilay rariny sy ny hitsiny sy araka ny hoe mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve? Satria ny sitrapon'Andriamanitra dia mamoaka ny antsoina hoe inspiration divine, dia io no manome an'ilay endrika rariny sy ny hitsiny araky ny lalàna. Izay le hoe araky ny lalàna izay anie dia voasoratra ao amin'ny Baiboly. Fakitsika anie ny Romanina toko fahatelo Romanina toko fahatelo. Alleluia. Bokon'ny Romanina dia manasongadina ny amin'ny lalàna sy ny fahasoavana, manao comparaison ny amin'izay. Ary ahafahantsika mitire leçon, misintona lesona ao anatin'izay hoe comparaison ny amin'ny lalàna sy ny fahasoavana izay ny herin'ny nofo ny herin'ny lalàna manoloana ny herin'ny famonjena ny entin'ny Kristy Jesosy izay ao anatin'ny tontolo ny antsoina hoe ara-panahy isika. Dia raha mamaky an'ity Romanina toko fahatelo ity isika dia misy andiny teny tahaka izao jereo ny baibolinao eo amin'ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra
ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao. Zay ny andininy fahasivy amby folo zay. Andininy faharoapolo amin'ny anaran'i Jesosy ihany. Satria tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no azona fahalalàna marina ny amin'ny ota. Angavanao avakio manomboka any amin'ny toko voalohany hatreo amin'io andininy fahasivy amby folo io, andininy voalohany hatramin'ny fahasivy amby folo io romanina io, dia ho hitanao tsara ilay zavatra niresantsika teo hoe ny herin'ny lalàna manoloana ny herin'ny fahasoavana. Maninona moa no nosinganiko manokana ity romanina toko fahatelo ity? Satria raha ny vakitsika miadana tsara ilay andininy fahasivy amby folo teo, ary fantatsika fa izay zavatra nylazain'ny lalàna dia lazaina amin'izay manana ny lalàna. Petraka ny fanontaniana, manana ny lalàna ve isika eto Madagasikara? Oui, manana ny lalàna ny firenena malagasy, manana ny constitution ny firenena malagasy, manana ny code pénal ny code civil sy ny sisa be da be, manana ny didy sy lalàna tany-tandalàna i Madagasikara. Nul n'est censé ignorer la loi. Ary nampiarina ny lalàna. Fa izao anefa toy izantsika ihany ny famakina an'ilay romanina toko fahatelo andininy fahasivy amby folo, lazaina amin'ny manana ny lalàna. Ny zavatra lazain'ny lalàna, lazaina amin'ny Madagasikara izay manana ny lalàna zany amintsika vahoaka malagasy izay tratratratraina fa tany-tandalàna, firenena tandalàna, vahoaka manara-dalàna, vahoaka tokony anaraka lalàna, ny lalàna. Mba ho voatapona avokoa ny vava rehetra. Petraka ny fanontaniana. Zay zany ilay objectif amin'ilay lalàna. Ve fanampianam-bava ve? Kabary tsy valiana ve? Lasa matsy ny saina amin'ilay tenin'ny président'ny HCC. D'un côté misy famarinana an'izay hoe kabary tsy valiana izay, satria ny lalàna verina foana ilay citation no resantsika teo hoe nul n'est censé ignorer la loi. Zao ny lalàna tsy maintsy ankatoavana. Ary raha ny lalàna tsy toa selon la Bible, Torah 613 lois et quelques aty amin'ny grâce mbola misy fanampiny izay tsy maharitra makatony lalàna dia atao maty tokoa. Zany ny régime tao amin'ny Ancien Testament. Izay tsy maharitra makatony lalàna dia atao maty tokoa. Ary fahefana avy any amin'ny tsy toa, Andriamanitra tsy toa, Yahweh Elohim, ilay hoe atao maty tokoa. Dia izay ny antony nandefasany zanan'ilay tokana, satria Kristy Jesosy tsy izany no miteny an'ity, no manafaka antsika amin'ny ozon'ny lalàna. Tsy izany no miteny an'ity fa voasoratra amin'ny soratra masina zay. Dia io ozon'ny lalàna hoe atao maty tokoa izay tsy araky ny lalàna, izay mpandika lalàna, izay diso amin'ny lalàna. Dia io ilay noentin'ny Kristy Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fa amin'izao vanim-potoana iresantsika izao nefa dia misy olobe maka an'io plasy io ary satria teo ny mampiseho an'ilay fampiarana amin'ny endriny mivantana fa ankolaka ary manao pratika an'ilay hoe mba ho tampina avokoa, ho voatampina avokoa ny vava rehetra. Zay ilay maripana miakatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa ny tena tiana songadina ao ambadika izany dia ilay esprit ilay autorité, ilay fahefana izay an'Andriamanitra tsy toy irery ihany manampina ny vava rehetra amin'ny alalan'ny lalàna.
régime Torah ancienne alliance dia io no mifo ary misy manapatra ny fahefany amin'ny alalan'ny fanampenam-bava sy ny fampiarana famerenana indray an'io régime romanina toko fahatelo kanefa i Kristy Jesosy efa nanolotra ny aina dia ao anatin'izay misy maripana miakatra dia miverina mipetraka ny question hoe tombontsoana iza tombontsoan'Andriamanitra tsy tovy iza no ambadik'ilay fikendrena fampiarana lalàna fanagadrana tompony mandat dépôt iza lay tompony fahefanao ambadika izany rehetrarehetra zany samy mamaly any am-pontsika any isika tsy devoilina zany ny tanjon'ny petsy fa midevoilina ny sitrapon'Andriamanitra ka raha nandefa ny Kristy Jesosy Andriamanitra tsy to nandefa ny zanan'ilay tokana anatanteraka ny lalàna eno tsara mba ho tanteraka amintsika ny fahamarinana mba ho tanteraka amintsika ny famonjena dia nisy Kristy Jesosy nitondra ny fanamelohana izay tokony ho antsika amin'ny alalan'io fanampenam-bava io sy amin'ny alalan'ny hoe hatao maty tokoa zay le ozony lalàna dia noetiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia indrisy anefa fa amin'izao vanim-potoana ao anatin'izao maripana izao dia io régime ny Jesosy io tsy avela azo toerana io esprit famonjena azo fijaliana io tsy omena toerana fa ilay olona mihitsy no maka ny toeran'Andriamanitra tsy to amin'ny fanampenam-bava ary mamelona n'ilay ozony lalàna ny hevitra zany dia misy esprit fanahy mafana be mihitsy zay le maripana juge atsika eto Madagasikara ary mirazotra sy miray lalana miray zotra amin'ny ambadika hoe tombontsoa amin'ny ambadika hoe fahefana amin'ny ambadika sy ny sisa be da be fa kosa saromana amin'ny enveloppe hoe nul n'est censé ignorer la loi landalina le fanazavantsika zay ny zavatra misy izay no zavatra misy dia ny fasikasehany zava-doza be mihitsy satria fampisehoana izany fa hoe tany tandalàna miaina lalàna ny vahoaka malagasy ary ampiarina ny lalàna izay inspiration divine mba tsy tenenako hoe plagia usurpation amin'ny baiboly eto amin'ny firenena malagasy fa ny antom-pampiarana n'ilay izy dia tsy ho famonjena fanahy zay le danger be amin'ilay izy averiko tsara hoe ny antom-pampiarana n'ilay lalàna dia tsy famonjena fanahy tsy resaka salut tsy resaka filazon-tsara tsy resaka vie éternelle fa resaka tombontsoa manokana za tsy teny hoe iza ny mahazo tombony amin'ilay izy anjarantsika no mandinika sy mamakafaka fa ny toerantsika ao anatrehan'ny sitrapon'Andriamanitra sy ny famonjena no mila jerentsika alleloia tombontsoany tena manokana gravy tombontsoana antoko tombontsoan'olo tokana tombontsoana mpanambola tombontsoana manam-pahefana ao anatin'ny gloirany sy ny fahefana hatrany hatrany fa izay zavatra izay dia efa esprit miamahazo toerana sy miamatanjaka ary manome endrika an'ilay apokalypsy 12 toko faha 12 efa nitondrantsika resaka kely teto ny amin'ny fahefana biby ty
apokalypsy 12 mena hery setroky ny fanaitainana setroka lay hafanana ny setroka de misy hafanana miaraka aminy io le maripana température iainany voaka malagasy de io no manentoento eto amin'ny firenena ao anatin'ny antsoina hoe douleur de l'enfantement ary miamahazo hery io fanahany bibidy io miainga avy any amin'ny lavaka tsy hitanonona any izy io manentoento io température io a miaraka amin'ilay entona esprit apokalypsy 12 anenjika ny fiangonana ny vehivavy zay le hoe manenjika ny vehivavy zay a de manenjika ny vehivavy fatatsika fa fiangonana ny dikany atao amin'ny soratra masina eo amin'ny efimpamonjena ny salut vie éternel fa le hoe vehivavy a dia midika fa ny sitrapon'Andriamanitra midika fa ny soratra masina midika fa ny zanak'Andriamanitra dia amin'ny teny mahitsy a ny rariny a ny hitsiny a niaraky ny lalàna miverina any amin'ny ancien testament isika niaraky ny rariny a niaraky ny hitsiny fa lay efipetsin'ny satana mihitsy no micrée en jeu amin'ny alalany famolavolanan'izay de toy ny hoe misy lalàna miatra misy sy ny sisa be da be ora nefa tsy référence sitrapon'Andriamanitra le izy tsy référence rariny sy ny hitsiny le izy tsy référence biblika le izy tsy référence fa fanampenam-bava ny vavan'ny fiangonana tapenana ny rariny a ny hitsiny a tapenana ny sitrapon'Andriamanitra izay le hoe face cachée de toy ny hoe sitrapon'Andriamanitra ny enveloppe ity ivelany papier cadeau fa ny ao anatiny a dia pourriture zay ny zavatra misy zay alleluia toy izy atsika any le Romanina 7 teo satria tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no azahoana fa lalàna marina ny amin'ny ota dia miazakazaka amin'izay ny manam-pahefana rehetra manamarina ny tenany amin'ny alalan'ny asan'ny lalàna samboriny ihany destituer ny panne zaho tsy misy partisan gauche à droite a étouffena ny hetsika séance C10 satria tsy araky ny lalàna sy ndrisa be da be de ampiasaina ny force de l'ordre miatra ny lalàna zay le hoe tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna satria le asan'ny lalàna etsehana le hetsika amin'ny alalan'ilay asan'ny lalàna hoe misy tany tan-dalàna de Madagasikara dia ampiarina ny lalàna asan'ny lalàna hetsehana lay asan'ny lalàna tsy misy nofo amarinina amin'izay ary mazava ny soratra masina maninona ny tsy misy nofo amarinina amin'izay satria lay asan'ny lalàna mihetsika dia tsy selon an'ny rariny sy ny hitsiny tsy selon an'ny salut famonjena vonjena ny vahoaka malagasy ara-pana ara-nofo ara-tsosialy sy ny sisa be da be tsy par rapport amin'izay tsy se référer amin'izay fa miverina foana amin'ilay cercle vicieux na zavaitsika teo hoe tombotsoan'olo tokana tombotsoan'ny iza tombotsoan'ny mpanambola tombotsoan'ny sy ny sisa be da be tompon'ny fahefana ny gloire etc etc tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna re tompo ka nizaniza zany miseho azy a tompo-pahefana sy ny sisa be da be manamartena amin'ny alalan'ny lalàna mampiasa lalàna tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna amen midira ianao amin'ny fitsarana mahay lalàna daholo ny olona ao fa rehefa tonga ny vola de miova ny verdicte miova ny asan'ny lalàna tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna sao ianao hoe mpitsara ny fonctionnao na mpianatra eny amin'ny injery manontolo eny amin'ny économie droit gestion sy ny sisa tex eny akatso fa tsy misy nofo amarinina amin'ny asan'ny lalàna satria fatatsika fa na eny ara mbola misy ny fanolanana izay anti
loi tsy mifanaraka amin'ny lalàna ka normal be ny tenin'ny soratra masina hoe tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ka manasongadina ny sitrapon'Andriamanitra isika fa tsy miviziany izazisa ny olona zay milaza azy manampimbava sy milaza azy o mampiatra lalàna misambotra managatra mitofe hetsika na sy ny sisa be da be midestitue an'izasiza na hatramin'ny tenako izay mitovy teny zao tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna fantatra fotsiny hoe amin'ny alalan'ny lalàna hoe izao ny tsy araky ny lalàna izao fa tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ka ireo zay rehetra mihetsika sy miasa amin'ny alalan'ny lalàna na ny fonction hiasany mihitsy a ny azaho ny asa ny ahitany asa de amin'ny alalan'ny lalàna na ny polisy na ny gendarme na sy ny sisa be da be na ny rabbin mpampianatra lalàna tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna zany ny sitrapon'Andriamanitra zaraina amintsika Jesosy ihany no ahafahantsika Kristy Jesosy izay nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana any ary ny tsy fisalasalana ny amin'ny finoana sy ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra Jesosy Kristy latsapaka ao am-po fa tsy asan'ny lalàna izay no mahatanteraka ny famarinana amin'ny olona anankiray ary apartiran'izay a dia manana discernement izy mahalala tsara ny amin'ny ota ny rariny a ny hitsiny a sy ny efipetsin'ny satana sy ny enjeu créen'ny satana amin'ny zavatra zavaitsika sy mifanandrify amin'izany zavatra rehetrarehetra mitondra maripana misambaditaka hitondrantsika fifampizarana izany ny zavatra mampalahelo a dia ao anatin'izay sarinady isian'ny maripana efipetsin'ny démonie esprit mitsoka eto amin'ny firenena izay a dia tonga matahotra ny olona manana trouille dans la trouille de hitantsika tamin'ireny hetsika sy 11 ireny sitrapon'Andriamanitra ho anjerentsika intimiden'ny démonie amin'ny alalan'ny hetsika sy arma isan-karazany a hetsika masiva saritava miaramila amin'ny saritava sy ny sisa be teve dia dans la trouille ny tanora dans la trouille ny vahoaka na manana ny marinara ao an-tsainy ao sy ao am-pony ao hoe tsy rariny kosa rangaha izany délestage zany tsy rariny kosa zany jiro sy rano tapaka foany zany tsy rariny zany alatra voamasana tsy rariny zany halabato zany raha misy ny halabato tsy rariny zany fanagadrana candidat comme ça izany a tsisy motifa tsisy nininona raha misy izany a tsy rariny sisy de lasa matao so de voasambotra eoko so de tratrany lacrymogène eo so dia nefa ianao manana ny marina ary ny tena pira dia tsy mahavita mivavaka intsony tsy mahavita mitolona amin'Andriamanitra intsony zany hoe resy tanteraka tanareo am'izay ilay fomba fiasan'ny devoly créeny aloha ilay maripana asiny ilay contexte avy amin'ny lalàna ihany a inspiration divine de rehefa azony tsara ilay fehefana ao anatin'iny mitesty izy c'est 11 mitesty izy resaka panina mitesty izy délestage tapahany rano tapahany jiro mitesty izy amin'ny karazany zavatra be da be isan-karazana sambotsaborony daholo ny karazana candidat isan-karazana sika moa zao ao anatin'ny fampelezan-kevitra mbola tsy ao anatin'ny fampelezan-kevitra sika fa hiditra amin'ny resaka députation député samborony mbola tsy miteny any satria ao anatin'ny trouille tanteraka matahotra paralysé dia makatoerana trano ny démonie anapatra ny fahefana izy ampiseho ny mahabiby dia azy tanareo lay enjeu tanareo lay fomba fiasan'ny satana ary ny tena pira sy ny mampalahelo aho dia tsy mahavita mivavaka ny olona zany hoe tsy manana moyen ntsony ny mpianatra mba nahavita ihany tamin'ny vanim-potoana le ho any amin'iza moa izahay
ianao jesosy manana ny teny vainana. Jesosy Kristy Davida mandalo lohasaloko ny fahafatesana izy dia Jesosy no mpatery fiarovana ho azy. Manompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra ny famonjena ozy Davida dia any amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Fa mampanahilo amin'ny malagasy dia voafiravira tanteraka ary tsy manana moyen intsony satria ao anatin'ny tahotra ary toy ny hoe izay miteny karazana influenceur sy miandro olona fotsiny zany sisa ohatra hoe ohatrandry Fleury ohatra Rakotomalala influenceur miteniteny ao Facebook ao izy de hoe ataovy mihitsy ohatrany hoe reny sisany amporosiana ary madame Fanirosoa mahay lalàna reny sisany zany fotsiny zany de mijanona ho parole mijanona ho querelle ety amin'ny Facebook mialatsiny amin'ny anarana fotonana rehetrarehetra miandry andry kotolilany mahitsoambo fotsiny sisa hoe io ndray critique io ndray fitona zany de mandeha ihany mandeha midevoly manao ny ataony ihany. Grave be tafasaraka amin'ny filazantsara isika, tafasaraka amin'ny rariny sy ny hitsiny sika lalàna ary sika izay mahafantatra fa manana ny rariny sy ny hitsiny dia ao anatin'ny tahotra ary no ilay tahotra dia aleo miaina n'ilay tahotra ary miaccepte an'ilay tsy rariny toy izay ametra-panontaniana hoe misy rariny, misy hitsiny, misy araka ny sitrapon'Andriamanitra tokony apetraka andao isika mba hiteny, andao isika mba azonareo ny tiako ambara. Ka ny antom-pantanterahany zany analizy soratra masina ao ny ataontsika vakitsika amin'ny filazantsara araky ny John 5:10 maraparantsika fa mandeha ny fotoana ny migako zao efa lafo be. Ny John 5:10 vakitsika amin'ny 2:4-5 ny anaran'i Kristy Jesosy. Tsy manana vakitsika hatramin'ny voalohany mihitsy izao ny tena voaloboka ary ndraiky ny mpanamboatra ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia isorona fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny. Tsy namoa isika, tsy mamoa ny fiangonana, lozana mitory prospérité, lozana miappartenir amina opinion politique, zany ny zavatra nisiny tsy mamoa ny fiangonana. Ny mpiandry mamaky barazy tsy misy resaka ara-panahy mihitsy be da be corrompu de tafasaraka amin'Andriamanitra isika. Ny sampana rehetra eo amiko izay tsy mamoa satria tsika tsy namoa dia esorina. Andriamanitra mihitsy nanalatsika resaka fanatisme sisy zany hoe Madagasikara ny Kristy zany. Madagasikara tsy an'ny Kristy intsony. Any sinoa any karana ny antikristy, any mpampahory, any mpanampim-bava, any démonie Madagasikara. Mafy be zany teniko zany, mafy be zany. Andininy fahatelo, efa madio raha teo ianareo no ny teniko izay no lazaiko taminareo. Petrao fanontaniana, madio ve ianao, madio ve za par rapport amin'ny Sainte Écriture, madio ve Madagasikara malgré hoe tany saina daholo ty lalàna rehetrarehetra te madio ve ny firenena malagasy. Tomoera amiko 1:4 ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoa ho azy fa raha tsy miray amin'ny voaloboka izy toy zany koa ianareo raha tsy miray amiko. Mazava be zany. Manao rappel amintsika ny filazantsara, andao isika iverina amin'Andriamanitra tsy to firaisana, unité, lien, mila mamerina ny fifandraisana eo amin'Andriamanitra indray isika. Tsy tonga ho azy ngereo karazana secte sy faux prophète avy any Afrika à gauche à droite rehetrarehetra na ny fotsy na ny mainty tonga eto daholo mamafy fanahy. Androany eo dia manao rappel amintsika ny soratra masina, andao iverina
iray am' Jesosy indray. Jesosy ny lalana sy fahamarinana, Jesosy ny mpanjintsika. Andao meteza ny malagasy. Andiny fadiny izao ny voaloboka ianareo ny sampana izay miray amiko ary izao aminy de mamobe izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo de tsy mahay manao na inona na inona. Io lay hoe tsy mahefa ninona intsony malagasy ao anaty tahotra, ao anaty troy, manana ny marina izy fa paralysé. Satria tsy en union am' Kristy Jesosy intsony isika, tsy unité iray amin'ny fanamasina intsony isika. Samy maka ho azy, samy manao zay tiany atao. Raha misy tsy miray amiko koa dia arina eny velany ataka ny sampany izy ka malazo ary angonina izy ka tsipy ao anaty afo dia omay. Mazava-be zay tsy asiko fanazavana, tsy asiko sasiteny. Andiny fafito, raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teny koa de angatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Amen. Mampanahelo olo aho par rapport amin'io andiny fafito io, satria paralysé ny vahoaka malagasy tsy manana moyen hoentina mireklame ny rariny sy ny hitsiny na izay minimum izay fotsiny ihany ary. De araka io andiny fafito io raha miray amiko anareo ka mitoetra ao anatinareo nefa ny teniko angatao zay tianareo na inona na inona. Promesse ny amin'ny arme redoutable afahatsika mireklame am'izay justice izay firaisana am' Jesosy. Angatao zay tianareo na inona na inona. Ny olana nefa eto ambavake ianareo de mangina fa Jehova hiato anareo, nefa lay relation amin'Andriamanitra tsy ao akory. Tsy mandatsy amin'ny teny anjany, tsy mandatsy amin'ny teny anjany fa ny pejy dia efa manao rappel amintsika foana ny amin'ny sitrapon'Andriamanitra afahantsika miverina amin'ny notion an'izany zavatra zaraintsika izany sy izany zavatra tsindritsika asitsika tsindrim-peo izany. Eto ambavake oia lay relation amin'ny fanamasina amin'ny soratra masina nefa allez voir question ngezabe mihitsy. Ka amaranantsika azy ny soratra masina Jakoba 4:7 ka dia manekian'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Tsy misy sentiment, tsy misy pitié. Raha te hamerina ny asin'ny famarinana sy ny justice eto amin'ny firenena isika eo amin'ny fiarahamonina, malahelo am'laza amintsika hoe efa trop tard, fa ao am' Jesosy dia misy foana ny espoir ho antsika izay racheté, itsika vady ho ampakarina, itsika fofombady manekean'Andriamanitra manoero toero reo tsy rariny izay fantatrao fa tsy rariny fa tsy ety amin'ny Facebook fotsiny no manala frustration. Désolé, ety amin'ny Facebook daholo no manala ny frustration, etoy no manao querelle, manala ny fony désolé am'izany zavatra resahako zany zany ambarako zany, fa mazava ny ambaran'ny soratra masina Jakoba 4:7 manaiky an'Andriamanitra dia manohatra ny devoly. Farany tena farany Efesiana 4:7 aitsika rehetra izy ty aza manome fitoerana ho an'ny devoly, apprendre ou à laisser. Ny zavatra misy de plus en plus omenao toerana, omentsika toerana eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny resaka fampandizana fitombenana, omentsika toerana eo amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny tontolo politika, omentsika toerana eo amin'ny fiainantsika andavanandro ny
resaka mamoana ny faux profesia ny blague sale sy sisa be da be tsaraka ny sitrapon'andriamanitra efesiana toko fa efatra andimy fafito ambiroapola aza manome fitoerana ho an'ny devoly tianao jesosy minao fa misy zavatra voaray anao important ahafahanao manitsy ny lalakisoranao ny lalakisoratsika par rapport am'izany message no zaraintsika izany tianao jesosy eloma tompoko